fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe nitsangana ny maly. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Vantsoa miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez, Arliva ary Bruno. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanaditosa. Mandrosoa ianao aloha ringa Rafidy. Eny Andriamatotale dia mipetrapetra aloha. Tena zava-dehibe manko no antony atsokanao eto e. Eny tompoko. Ka izao zavatra mitrangy eto amin'ny orinasantsika le izy aloha ary matoa ianao natsoko dia no fahadokisako anao manokana raha samy mpiasa rehetra ato aloha. Misaotra anao indrindra Andriamatotale amin'izany teny izany. Na dia eo daholo tokoa aza mantsy ireo mpiasa dia nisy anie efa naharitra ny taonany maro teto azy dia haiko ihany ny manivana ny hoe tia olona tena azo atokisana ary tia olona tsy dia azo antoka loatra. Eny tompoko. Ka tato anatin'ireo taona izay ringa Rafidy dia hafahafa ny fandehan'ny kotombolatsika tato. Zany ve Andriamatotale? Ndry ka raha mbola mitohitoy izany tsy hoe dia tena ho fahity ary katona tanteraka ty orinasa ty. Andrekako eny fa ahoana no nahatonga an'izany Andriamatotale? Ka misy banga be dibe lavaka be no amin'ny décompte rehefa nanamarina tsara aloha ary izy io efa ela ihany naiko noho ny fitotonganan'ny tombom-barotra isan-taona manko. No everiko vokatry ny tsy fandehanan'ny raharaham-barotra ihany le izy no ireo mpifanihana maro be eto amintsika izany ka anjo rehefa tena nataoko ny fikarohana sy ny fandalinana Andriamatoro Rafidy dia tena vokatry ny fanodikondinam-bola misy ato le izy. Loza nge zany. Satria raha araka ny voalazan'Andriamatoro Rason-taniko ny tombo aza ny komandontsika tato anatin'ny 3 taona anie. Marina aloha zany Andriamatotale na izaza nge nahatsikaritra an'izany mihitsy. Hitanao azo zany ko nefa dia tsy arakaraka izay ny vola miditra. Ka hono aloha raha nieritreritro dia avaiza zany no loharano hoe mety niteraka an'izay fahabangana be izay Andriamatotale? Ka rehefa tena nandinika dia misy olona 4 iko tompona andraikitra amin'izao ato amin'ny orinasa ato. Mizavika Andriamatoro Asolo izy ny chef comptable moa, dia Andriamatoro Philbert aide comptable, Madame Eva ary Andriamatoro Marika any amin'ny contrôle. Zany ve Andriamatotale? Andriamatoro Rafidy tena mahontsy tsy fantatra nefa hoe izy amin'ireo 4 ireo ny porofoko tsisy ka sarotra ny anendrikendrik'olona amin'izao Eny marina aloha zany teninao zany. Ka izao ny antony antsoko anao sy ny angaviako anao dia izao ny anara-maso mangingina aloha ireo olona ireo azonao ve zany? Eny tompoko. Ary tsy anahirananao koa zany satria ianao ny mpivezivezy eran'ny birao afaka miaino resaka tsara ianao mijery taratra ny fihetsika sy ny sisy azonao tsara ve ny zavatra tiako ataonao ringa Rafidy aloha? Azoko tsara Andriamatotale, azoko tsara. Manomboka izao masinandro an'izao zany dia efa atomboko ao ka raha misy zavatra tsy karitra ao ohatra na renao dia ilazao avy hatrany Eny Andriamatotale. Na raha sendra tsy ato dia azonao antsony amin'ny lalana finday ity fotsiny Eny tale. Aza matahotra fa tsy ataoko verimaina ny fisasaranao fantatro ny fahasahirananao. Zany mahalala ny ataoko Andriamatoro Rafidy. Tsy dia hoe mila vola tambiny akory Andriamatotale vao hanatanteraka an'izany sady orinasa fototry ny antom-pivelomantsika rehetra nge ty ka raha sanatria hoe tia no mikatona tsy hinana koa ny vavan'ireo vady aman-janako. Izany arako noho izany raisiko adidy masina mihitsy ny fanaovana an'izany zavatra angatanao amiko izany Andriamatotale. Dia misaotra anao ringa Rafidy tena olona fahendrena tokoa ianao tsy maty antoka nametraka ny fitokisana taminao eny ary mahazo mandeha anao fa izay ihany no nitadiavako anao tsy inona. Tena tsy ihany zay fa azo lazaina hoe tena zava-dehibe araka ny lazainao teo Andriamatotale dia aza matahotra ianao fa
ataoko arak'izay voalazanao zay. Eny ary mandram-piona anao ary Andriamatotaly? Mandram-piona anao ringa Rafidy. Aiza ihany ary ty Marika, ka tsy efa 20 minitra ve rangano teto? Sao mbola nivily lalana indray? Atrerako koa nangazany izy eny fatany fa ahoana e? Niviliko fa tsy ho avokoa artinareo? Ka zany hoe tsy maintsy namita kely n'le asa tsy vita kosa aloha vao nandeha. Raha samy ala alohan'ny fotoana daholo ve tsika tsy ahasaro-posirany? Zay aloha e. Dia ahoana? Neona tamin'ny Arasolo ihany ve ianao? Dia reto ny kontom-bola rehetra niditra tamin'ity volana ity. Reto ny sorataneo ireo. Dia izao e. Anamboatra ny faktura amin'izay amin'ilay fanaovana azy. Izay vao soratana amin'ny bokom-bola mazava izay vitako eo 800 10% ihany? Kely loatra izany rangafa doblena aloha 20% eny. Marika, sao dia mba tratra amin'izany e? Tsisy tratra izany eo rangaha. Rehefa tsy tratratra amin'izay 4 taona izay tsy tratra tsory. Asako ala amin'ny 4 amin'ny volan'ny sosiete koa nefa ianao e. Komersa mandroso be io. Sady farany ange io e. Arak'ilay resakitsika sy ianao iny ihany. Eny e, farany tokoa io e. Ny anjarako efa azoko hatramin'izay ifampiana tanterahana ny nofinofina sy Arthur efa trinela. Mariazy? Eny, mariazy. Fa inona koa nefa nimezanao amin'izany? Mba mimeko. Ianao nefa manambady miteraka roko izany tadiavinao tsy hanana ny tokantranoko. Sa kosa tadiavinao tsy mba hanana zany? Marina izany dia mahavitaso hoe raha mbola tsy nanambady tokoa mantsy dia ianao no nalaiko. Marina ange izany satria mahay miaraka tsara eo amin'ny aferitsika mitsamiko. Ka tsy ho afera foana tsinona ny fiainanako. Ny fitiavana zava-dehibe sady miankina amin'ny anjara koa io e. Ianao manambady aniry ny terahanao roa dia manaja ny vady aman-janakao. Za koa manaja ny Arthur fofombadiko foana dia izay. Eny, marina aloha ny ianao. Fa na izany ara sambatra ihany aloha i Arthur. Satria nahoana? Ka sady manaja azy tanteraka ianao nefa mbola ianao ihany koa tia no midemery davola anaovana ny mariazy nareoko. Le ringe izany ny tena mamatam-bolona fotsiny raha azoko tsara. Marika, raha tokantranonay izany fa izay diranao mihitsy. Fiainako manokana izany. Azafady ary. Bon, tsy aleo misaraka amin'izay. Mbola betsaka mantsy ny zavatra ho karakarako any an-trano any. Ka andao ary, raha pitsindray miaona any am-piasana. Zay fa veloma iva. Veloma Marika. Vehivavy tsisy saina tsy. Za indray ve rangano nde andeha antoka lehilahy na dia lehilahy volamena azy. Raha mba fantatro mantsy raha iva fa ny atsasaky ny tena sifra ihany inge ny fantatro amin'ity afery ity e. Ny atsasany dia zasy ny Arasolo ihany ny mahalala azy. Rariny ihany koa nge izany satria izany tena sahirany. Rasolo moa tompony andraikitra akaiky amin'ny kontom-bola. Sady raha makianao mariazy ianao, za koa mba makianokatra ny tranom-barotra keliko any Antsimoandry. Sy hatramin'izao aloha dia tsy mahatsikaritra zavatra hafa mihitsy raha natao ampiasana e. Zay any velany any izao no tsy fantatro. Ny indro kely fotsiny anga dia hoe i Monsieur Marika modelo kely foana. Intelo izay tao anatin'ny herinandro. Asa inona anga no antony e? Tia indrindra izy ity etiko. Manahoana ianao ringa Rafidy? Manahoana ianao raha Monsieur Marika? Ka zao e. Tsy zany fa saika mba hindrana anao kely aho anatitra n'ity dossier ty ao amin'ny mademoiselle Eva. Oy, tsy olana mihitsy izany ka. Asa koa nge izany e. Nefa hoe ahoana ka? Oka ihany ndraika. Aleo aterika any fa tsy maninona Rafidy. Ay, eny ary. Eny. Niova hevitra ndray izy. Tia hita mademoiselle Eva ve sa ahoana e? Ary izy ireo tokoa moa manahoana ary ny fifandraisany. Indraindray mantsy izy ireo ohatrany mifampivazovazo be izany atao ampiasana
rehefa mifankahita. Zaho koa tia mivadikato to amin'izay fiainany sasany anyko, tsy izay mission ampanaoviny taliano karakaraiko. Herinandro zay ny lasa fa ohatra mbola tsisy nininona foana ndre ary ho azy ndra Philibert comptable zany, ny olona rehetra zao hidiny sakafo any amin'ny kafetaria daholo dia izy ohatry ny filalakafa. Sady ohatry ny kodikody ringy izy zany andraso aloha rahako mangingina ka ho any amin'ny toalety ve izy zany sa ny odina tsy ambadika tsy mihitsy. Anao inonao ary io tsy ireo fa mierikerika be ihany. Sofa tsy tazana fa dia manokatra zavatra vao posy anatiny amin'ny ambony. Inona ary iny tavoangy. Oko zay fa zay vao azoko. Ambony tsy lany tany an-trano mahalala deriva angambiny dia netinety ampiasanako. Ay ve raha Philibert ty pitoroka be ohatr' zao e. Jero fa tsy mihivingivina akory izy ny kiokasiko. Dia iny fa nandrapaka silikona. Samy manana ny aretiny tokoa ny olonako. Mesary zany andraso hoe miandry anao any amin'le restaurant rehefa mirava, misy zavatra maika marika fa misy inandray ary sa hanome ny anjara volako amin'ny firy moa zao amin'ny 5 mbola misy atsasakadiny zany ka ny orana nefa tia mitady ho avy. Tena mirotsaka ny orana. Tena nahatsiaro mangatsika tamiko ahy zany ko. Dia aiza nefa ny aliko e. Draso fa misy mpivaro kafe reky dia sady sotro kafe kely eo ako. Zay aiza mipetraka. Leo eto akaiky varavarana eto rangahy. Mba anaovy kafe kely azafady ataovy raha misy ronono e. Misaotra tompoko. Mafana tsara ka. Tonga dia azo avy hatrany ny ainako. Ndry tsy fiara monsieur Marc very mijanona pitri. Eny e, tena izy io. Ary eo anaty restaurant mihitsy izy zany ko. Tohatry ny miandro olona angamba izy zany fa mijery lera foana. Izy ary no andrasany. Oy, mahato mozay levay miditra iny. Sady tonga dia mipetraka. Fa hony nareo koa to manahitra fa ngahy ianao tsy tia handray ny anjara volanao e. Sa ony tsy maika anao mariazy indray mady mozay leva. Ka tsy zany tonga dia tsorona ho aingana fa zany resapoly zany kosa ve dia olazaiko any anaty telefoniny e. Ka izy ary reto vita tsara ny mariazy nareo sy Arthur amin'iny. Manolotra valopy matevina azy ndry matombaraka. Inona ary lenao anatin'iny vola ve? Fahalohan'izany aloha misy zavatra anankiroa e. Fa misy inandray e? Mila sonianao ty taratasy ty e. Ka iza indray ary zany e? Eny
dia manolotra taratasy azy Andriamatoamarika. Dia io fa ohatra miondrika manoratra Madimoziely Lefa. Vetivety ihany dia naveriny tamin'ny marika ilay taratasy. Zay dia inona ny faharoa? Ny faharoa dia zao misy dosie ilaiko any amin'ny Madame Beby. Ao amin'ny birao Madame Beby zany fa tsy ao amiko. Zany mantsy fa nakakon'izay herinandro Madame Beby fa hanao ny raharanjanany kio. Ary ao aminao moa no apetra ny fanalahidi satria mifanila ny anareo roa. Marina tokoa moa atao mariazy le zany. Marina zany. Nahazo invitation tokoa kay moa ny orinasa. Zay indrindra sady ihany tamatavy. Ka ny sekretera sy Andriamatora Solorery no solotena ny mpiara-miasa andeha ho any satria moa ny orinasa no miantoka ny fresy izay hotsodranao tao. Efa fantatro zany ka. Ka fahapatsivana kiny iny zany hoe le dosie ilaiko ao anatin'ilay armoire métallique io. Fa inona le izy? Ty omeko anao eto amin'ity taratasy kely ty le izy. Tandrimy so mifandiso zany ty dia ahoana rehefa azy io? Tonga dia averinao avy hatrany eo amin'ny birao aoke. Ataovy ao anaty zavatra mba tsy ho hita. Raha vao vita izay ilainao azy dia aterina fa tena risika be nke zany raha sendra misy mahatsikaritra. Aza matahotra ianao rehefa. Ary iny misy kato kely avaty amiko manokana ho tambo izay rehetra izay. Misaotra? Misy fidiananao kiraro iny. Misaotra marika, tena faly be. Iny kosa aloha tena tazako tsara fa vola. Nanolotra vola ho an'ny Madimoziely Lefa misy marika ary hita hoe faly be mihitsy Madimoziely Lefa. Fa inona marina ary midika an'izao tsy azoko mihitsy. Inona natao amin'ireto sa hoe miaraka ihany zareo raha izao fetsiny izao nefa tsy dia fihetsika hoe mifankatia loatra zany ko. Zay zany ka andeha amin'izay sika? Aleo kosa aloha anapitra an'ity izay vao mandeha. Tena miafihana atao anaty tsy misy tokafika. Aleo andeha amin'izay fa tsisy hidirany sasany. Tiako efa lany. Tiany volanao madama, misaotra betsaka, misaotro. Zay fa lasa ary marika. Misaotra tamin'ny rehetrarehetra fa maika ho aiza sady koa ianao ty rehefa. Ny orana ange jereo fa mbola avo be. Afaka manatitra anao fiara ange zahay. Ka ny bus ery-Peteriny raisina fa tsy lavitra ange akory. Fa misy inona Inga Rafidy. Rafidy? Eno aiza? Mitazako nivoaka avy tao an-tsena kely fivarota kafe iny. Ary nijerina andinika kely antsika taty izy teo vao lasa. Marina ve rehefa? Eno Ka maninona koa nefa zany? Angamo tsy mahazo miara-misakafo koa mpiara-miasa ka? Asa, za aloha tsy maintsy mailo eny, tsara ihany aloha no mailo. Raha malina zo no fiazo tokana. Ka zay indrindrako. Zay zany ny androany fa raha voazonao le dosie dia avy hatrany dia atiro amiko. Eny rehefa efa eniko veloma rehefa raha tsy hoteriny. Veloma marika. Tena ohatrany tsy mahatika lolo mihitsy le fijerin Rafidy teo ka. Ary so dia mba manara-maso anay ary. Marika nefa totsomo raika fa zany ohatra no manana tsindro mandry ratsy. Azoko antoka sao fa misy zavatra ifandraisan'ny Monsieur Marika sy Madimoziely Lefa manokana aloha zany hoe eo mbola misy tsy haiko. Raha voly ny men'ny Monsieur Marika ny Madimoziely Lefa iny satria hoe tena hitako faly be dia na mpisakaisa marina ry zareo na hoe misy afera atao iraisanao zay ihany. Aleo no avy no nambara ny toyny. Dia zay ny zavatra hitako hatreto Andriamatoa momban'ilay Philibert comptable aloha. Dia nomba n'Andriamatoa Marika sy Ramatoa kely efa tany amin'ny restaurant. Tena misaotranao mihitsy ary Rafidy. Raha no momban'ilay Philibert aloha efa fantapatatro ihany ny toetrany satria isan'ny mpiasa efa hatranainy teto anie ireny. Efa niova azy izy fa taloha
tena mandy atatatra e. Zany e? Ary raha ny momba n'Andriamato Marika sy Mato Mozay Levany indray dia na miaraka marina araka ny teninao izy ireo, na tena misy zavatra hafahafa marinao ka tsotra ny zavatra atao e. Ino Andriamato taloha? Amafiso ny fanaraha-maso azy ireo. Eny fa na somary mivoaka ny toeram-piasana aza ka hitanao hoe mifanao fotoana ny velany ihany zareo dia azonao avela aloha ny asanao dia arao tsara zareo e. Ay, eny Andriamato taloha. Ohatry ny hoe karazana andraikitra tsy tokony ataonao ihany ilay izy satria andraikitry ny polisy mpitsongodinga izany raha ny tena marina e. Nefa noho ny tsy mbola mahamari-pototra ny ahiahtsika aloha dia ianao aina aloha na tokisako ianao manko mahita ny fandehany ato no ametrahako an'io asa io ka mamerina fisaoana be dehibe anao ary nkarafidy tsisy isaorana zany Andriamato taloha. Zavatra vitako ange zany. Eny ary dia andao ary mandra-pionary anao Andriamato taloha. Iny ny raha matoky lehivafa mivoaka amin'ny biraony ary ho aiza izany ohatra mierikerika ary to miditra ao amin'ny birao matamy bebe nefa tsy ho fa konzengy andraso hoe iny fa nivoaka ary iny ny afempeniny any anatin'ny akanjony iny taratasy. Mierikerika dia mierikerika mihitsy raha matoko. Ny hevitra izy zao fa hoe tsisy mahita mihitsy. Tena zavatra hafahafa mihitsy zao ka ndraso fa angamo dia noko eo ambaravarana ny resaka. Tiany dosie tadiavinao? Ay, misaotra betsaka. Zahay mihitsy ange ho any tsy hahafozako anao ty rehefa e. Fa raha vao vita ny ilanao azy dia averina fa tsy miandrela. Tsy fantatra na ilay ny tale tampoka koa iny dosie iny raha ohatra ka tadiavinao ngamba dia asa. Eny kia, fantatro zany e. Raha pitso ihany ty dia averiko any aminao. Arona na azoko raro. Mbola tsy nividy ary ako. Fa niraisinao ngamba ilay stylo-ako teo e. Tsy atia. Oay, fa tena adiniko ary koa zany. Andraso e. Rafidy. Ina no ataonao e? Zafady Mato Mozay Leva, naka n'ity zavatra latsaka tetiaka. Ay ve. Toa niongana mihitsy mantsy ianao teoko. No heveriko fa niankina tamin'ny varavarana. Ka azafady, lasa aloha anatin'ireto taratasy reto any ambany. Andao ary. Marika. Ahoana? Dia mino an'izay ny lazainy Rafidy teo ve ianao? Za koa aza mba hataitra sy gaga nahita azy teo isaky any anjera teo iniko. Ny resaka nitoaka teo ambaravarana izy teo dia niongana raha vao nivoaiko tampoka ny trano. Hitako tsara mihitsy. Zany ve rehefa? Eno ary taitra ny tsamboatra be mihitsy izy raha vao namotrano tsy napoiziny. Dia inona nefa ny resaka eniny teo e? Asa za mihiny fa mahafatapatatra zavatra iny Rafidy indro Marika. Tena marina dia raha fantany dia ahoana? Dia ahoana fa ho taterina any amin'ny tale any ilany ranondranony sy tompontsoa. Mino ianao an'izany hatramin'izy lenjikilo antsika tany anaty restaurant afaka maly reny. Tsy mba fifandrifiany zavatra fotsiny reny ro Marika fa ao raha. Dia ho sanatry ho vitan'ny Rafidy kosa ve zany aminao rehefa? Sarotra ny fiainana ry Marika. Mitady irika ilana tompontsoa daholo zao ny olona. Ka raha vola kosa nge no ilaina afaka manome azy ahy e. Dia misy matoko ve ianao fa ampidiny vavany tsy hiteny zany? Ka inona indray ara no atao raha izany ko? Asa eritrereto fotsiny aloha ny fiainana ho avy raha ohatra ka misy fahatratrarana amin'izao zavatra ataontsika izao Vako ny lohako zany. Zay lova laza e. So dia tsikaritry ny tale mitakisikisina ato amin'ny birao anao ato indray Dia inona reno atao amin'izany? Marina tsy mampieritreritra koa zany raha.
Sa ve ho resahako ihany Rafidy. Rafidy ngeka olona maro anaka sady sahirany. Rahavizana vola be ve tsy anaiky. Karaha mazany fotsiny ange tsy mahavelona amin'izao fotoana izao e. Tsy maintsy mibizina. Andraso aloha eritreritra tsara ka. Iza koa miaro zany. Ohatra efa ty miantso ty. Allo? Misy manaraka ianao? Inona tsara rehefa? Misy manaraka ho ianao. Izy? Rafidy. Fa ho aiza ianao iny zao? Saika ho any amin'ny finansa ka. Zao mandehana aloha tonga dia mody. Fa aiza zay Rafidy io e? Hinana taxi 4 mavomavo aorinanao iny e. Fiara telo no elanelanareo. Numéro 1 tsy fantatro fa hitako tsara ny sakanany azy taorian'ny anganao tamin'ny fiaranao. Marina ve? Eno vao nidiny izy dia narahako. Ary mino fa mitsongodianao izy. Eny ary. Hoay zary raha misy marika mamaika hody teo iny. Asainy taly arahako maso izy ka dia aleo fa arahako tsara ka. Iny fa ohatran'ny mandeha mora. Aleo aloha isitrika sao dia tazana eto ako. Iny fa nivily lalana. Hoay zany ray ary izany e. Toa teny an-tranony angamba izy zany ko. Lasa anoty e. Azafady age sofera, mba janony eo ahy. Dia tiany volanao misaotra betsaka. Ary ileo koa aloha mba hamonjy vidiana ka tsy maintsy anao tatitra amin'ny taly momba an'ireo zavatra hitako sy reko an'iko maraina indrindra raha pitso. Hatray misy azy indray ty. Ny efa indray ty efa mihitsy ty mandrefa SMS ty. Aleo efa kina aloha. Dia inona no atao amin'izany fa tena tsy mandry ny saiko. Mila mifandinika matotra tsika. Tsy mandro ny saina efa. Tsy vita eo ny mariazy nisy Arthur. Sy dinina tokoa nefa aloha no atao amin'izany e. Rafidy. Aiza le dosie averina amin'izay? Mino aho fa tsy maintsy anao tatitra amin'ny taly izy zao androany. Ka ny taly inge tsy aho e. Tsy aho? Nisy fivorinana lehany maika androany zoma. Mety amin'ny latsinainy iny vao tonga ho e. Eny e, ka na oelana ho aingana tsy maintsy anao tatitra izy e. Karazana tri maka polisy anao akety sy verification lalina ngia taly. Dia asa. Zay fa lasa e. Aiza moa fa nalahity matampipe teo? Tsy ao taly. Dia ahoana moa zany e? Tsy maintsy andry azy amin'ny latsinainy zany vao afaka miresaka ko. Hoay, io mivezivezy eo an-dalatsara io ngia Rafidy fa andraso aloha iverina. Andry, fangany isy adino e. Vezivezy eo an-dalatsara manoloana ny birao an-taly eo ngia Rafidy. Hitako verevitra be. So ihany ary afa tsy hitany. Azoko tsara zany, saika hitady azy zany izy nefa izy tsy eo. Zay mihitsy. Andraso aloha hiala eo io vao mivoaka eto ka. Sao miseho tsy mahalala na inona na manaratsy fihetsika eo masony ngia Rafidyntsika. Azonao tsara ve zany e? Andraso fa misy zavatra eritreretiko anaovana azy. Andraso fa raha pitso miantso ianao dia mifano fotoantsika e. Zay nge ho ahy e. Za aloha marika tena tsorika aminao fa tsy
Tsy mahandro mihitsy ny saiko na ianao aza mba eritrereto ireo zanako menadahakely ireo sy ny vadinao raha sanatrika tena mariny. Efa nieritreritra n'izany alina fa moramora ho ianao fahazabe resaka io so mihaino ray le zalahy iny. Aiza sisy olona tsony ary ato an-dalantsara atoko zay fa lasa e. Ary andaso aloha modidina ry ambany amin'ny salidary sy vari aloha. Fantatro fa tsy maintsy anaradia mangingina any rafidy. Zay dia mody mierika kely aloha dia mivily aty ary midina. Ty eto no mijanona ary andraso hoe ianona njahy eny misy eniko mitsaitsaika moramora zany. Inga rafidy zay aiza amin'izay le telefonina teo anaovana voapelona aloha iny. Allo, aha, misy Risara? Tsy zany fefeto am-pelantanako daholo ireo dosie ka ny vola koa nefa aty ka amin'ny fotoananao hoe zay ka eno tsara e. Any Amboanjo be eno efa fantatrao ihany e. Rapito sabotsy riva amin'ny 10 ora. Amin'ny 10 ora ariva e. Fantatrao tsara nge ny fiarako e. Any miandry anao tandrimo so misy manaraka. Zay ary dia mandra-pianao monsieur Risara. Amboanjo be iza ary zany monsieur Risara anaovan'ny Andriamatomarika fotoana any Amboanjo be zany dia dosie momba n'inona zany? Dia inona re no ataoko hoe tsy maintsy manaraka azy aho fa zay aloha miteny ny tale ka maninona moa raha atsoika aloha Andriamatotale andraso tokoa hoe aiza moa le numero asainy antsona azy iny. Aleo rangaha rehefa nivela mihitsy aho miantso azy Allo, Eva? Fa ahoana? Fa misy inona? Efa any an-trano nga ianao zao sa mbola mindalana e? Efa ty an-trano koa fa ahoana e? Tsy zany fa misy zava-dehibe tiako resahana aminao e. Niniko tsy nolazaina tany am-piasana mihitsy ilay izy fa saripady. Ka aiza ny mety ahitako anao raha pitso maraina e? Aty an-trano ko ako. Any azany no andeha. Tsy maninona. Aty aza ny sécurité kokoa raha resaka saripady amin'ny lazainao toy izay eny an-dalana na eny amin'ny restaurant any. Eny ary raha pitso maraina amin'ny 7 zany. Maraina be toy izany ve? Eny ka misy antony nge. Mbola misy zavatra be dibe tsy maintsy homanina. Eny ary miandry anao Mandroso ry Marika? Mipetrapetra? Tsisy olona afa-tsika sy ianao zao nato fa aza mierikeriky eo ianao e. Ry dada sy neny ary ambadika lavitra ry. Jus sa kafe? Jus ve ho any ozotronao sa kafe? Toa nerveux be nge no zany e? Jus atao azafady. Ty ary misaotra. Tsy fisaorana. Ka ino zato vaovao? Ka inona moa fa tsy momba n'iny aferatsika iny ihany e? Dia ahoana? Tena tsy maintsy nitady solution ka asa zay eritreritrao. Dia inona nefa no solution hitanao? Definitive e.
Definitiva. Vahaolana faratampony reva. Momba andrafidy? Mba hisiany fandrimpahalemana eo amin'ny fiainantsika dia zay. Ianao tsy mandry saina ny tsy fantatro fotsiny dia hoe anaikitra ve ny jony sahoana fa nisy fandrika nataoko an'izay. Ino anefa ny fandrika nataonao azy? Zao araka ianao e. Menanao a? Dia zay. Oromarika. Dia mino ve no fa anaraka anao hatrany Amboanjo be izy? Anaraka antsika hatrany izy raha tena nasainy ny taleny tsongodia antsika mariny. Taoriana ny fandrenesana ny antso ao telefonina fompolana topy iny. Ary fantatro fa henony tsara iny a. Raha sanatrika tsy mandaito dia tsy maintsy mitady vahaolana hafa indray tsika e. Ary faran'izay aingana mihitsy. Dia inona ary natao rehefa tonga any izy? Mba meo afo kely aloha azafady fa adiniko ny britsiako e. Andraso re. Dia re. Misaotra. Ka eo indrindra tsika zao. Inona ary no atao azy? Manana poleta nga ianao? Poleta koa ve tsy ho eny be ny fotoakany? Le toerana angitsy tena hoe Amboanjo be. Zany hoe mbola sy miaro-miana tsimokely dia mivily miantsinanana. Toerana mangina be zany rehefa. Na izany aza ka. Aleo ihany mitandrina. Ka rehefa tsy poleta zany dia zava-maranitra. Mizaha nefa atao hoe mba lehilahy ihany fa tsy afenina anao fa na ny mamono akoho aza ka tsy vitako e. Se dia iza hono mamono ny akoho anareo rehefa mahandro akoho? Ny vadiko ka. Raha mitifitra indray aloha dia tsingy. Fa raha zava-maranitra zany ka vivibeko. Fa manana antso maranitra ve nefa nareo e? Misy karazany maro mihitsy ao. Dia izay zany entina rehefa tsisiko. Fa ahoana aloha no tena fandehan'ny programa e? Zao ianao mandeha aloha. Mitapify mitsikilo sy elandra fidy ohatrany dia manaraka azy avy aoriana. Tsy mety nefa raha ny fiaranao no entinao fa tonga dia fantany. Ny fiaran'ny dada sy neny no entiko. Dia ahoana? Somary mba manova endrika kely ianao mba tsy ho fantatra na izany azy. Satroka ba sy solomaso. Mety zay e? Tsy maintsy anaraka izy na amin'ny taksi na fiara hafa. Eny efa mety le ataony eo tao. Zany hoe zao somary asio distance kely foana eo aminareo. So mantsy mailo isika ho ravy eo mitetika. Zay aloha e. Tandremo nefa so tsy hitanao ny rambony. Na izany azy mifampiantso telefonina foana tsika. Zany manoro anao ny repera misy ahy. Mazava zany e. Dia zao raha vao miala izy dia miala koa ny ianao. Ary manaraka azy atongotra maningina rehefa any Amboanjo be. Satria aloha ny taksi tsy hitiditra any mihitsy e. Dia amin'ny firy aza zany miangeto? Mandeha analolo fotsiny fa amin'ny 5 angeny fotoana any e. Hitanao ihany ny amboteazy amin'ny lalana iny. Tena tsy azoko mihitsy taleha. Misy konferansa lehibe ataondry zareo. Dia inona moa zany ny tsy maintsy ataoko zao e? Tondra fankatsary aloha e. Akako sary zay rehetra mitrangano mba ho porofo mipetraka. Ny fiara tsy misy fa tsy maintsy hoe andeha taksi zany ko. So ihany fa nisy an'ity vola kely napetrano aty tao amin'ny Ramose Filiberako. Zay zany e. Aleo anangy amin'izay rangaha. Efa mitelo sasany mahery 5 ty. Tsy maintsy efa hipotreto zao ny karavidy. Mety tsara soporikosoka. Satroka ba fotsy, solomaso mainty, gant tanana. Mino fa tsy fantatra rafidy mihitsy aho. Hoe fa fiarakotsinina tsy aho. Ary mandeha tongotra. Aleo ary arahana moramora amin'izay.
ka miandreto zany aloako. Mino aloha fa tsy hoe la dia hivoaka eo raha hoe amin'ny 5 izany ny fotoanany any. Ha, eny ka. Ary tsy miherika mihitsy ka tsy manam-poko ka. Dia mitondra dosie eny tanany ao anatin'iny malety kely iny. Iny fa niakatra ao anatin'ny fiarany. Lasa ary andraso amin'izay ary. Taxi! Taxi! Iny no marika fa lasa. Dia nisakana taxi kora vidy ary nanaraka azy avy ato aoriana. Lasa zao riva anjara indrindray izany no manaraka avy ato aoriana. Allo, Efa hito ahy. Ka nanahoana ny fandihany? Nandeha araka ny vinavinana ataonao ny planina rehetra. Iny amin'ny taxi iny aorinanao iny izy. Toa fiara 4 angano elanelanareo. Ary ianao nga mbola lavitra ka? Fiara 5 atao aorinany. Tandremo fa raha vao afaka nandorany fotsy dia mahalana ny fitohanana. Fantatro izany aza matahotra ianao. Efa any le antsy? Efa vonona ato anaty malety ato mihitsy. Efa mihamalana ny fiara fa afaka nandoharany fotsiny. Mila mitandrina amin'izay izany manomboka eto. Tandrema chauffeur moramora ihany. Dia tandremo kosa dia tazany hoe manaraka azy tsika. Zay chauffeur. Taxi borosoroso hitako aoriana ireo dia camion iray. Ry aorian'ry fa ohatrany misy taxi. Mety ho rafidy ve? Andraso fa ho hita eo ihany. Miditra ny avo. Arô ihany rafidy arô tsara ihany ho hitany lahy tsara ny farany. Tena presque tsisy fiara firy intsony taxi borosy vitsivitsy izy. Iny fa somary niemotra ny taxi andravidy. Za koa zany any ana vitesy kely. Ao ary. Allo? Ao tsara ianao Atao fa za matahotra ianao Hiditra namboanjy be tsika zao. Tandrimy fifa miavitsy ny fiara. Ka zange na ho hitany asa tsy ho fantany mihitsy akory. Na ianao aza angamba tsy hafantatra? Zany eny ary. Be zay mbola mandehany ny fiarana Andriamatomarikako sa ho any Anjomakely kosa? Ty eto le fivoliana 3 kilometatra mialana Amboanjobe. Mbola tadidiko ihany ka. Ary andraso ty no taritiko rafidy ary mivily eo izany janon'ny kely eo chauffeur. Eo indrindra. Dia misaotra anao andaso kely tia ny volanao zay misaotra lalana segondera kelikely ny tsy foan'ny marika iny. Za tsy anaraka ny lalana fa anitsy aty anaty alakininina tika zay. Ary aleo mandeha moramora ihany sao dia eniko. Ary maninona moa no
aty anaty alakininina mangina ty no fanao fotoana nefa dosesy vola ngeno entiny. Tena ohatrany tsy mahazava amiko a. Allo, Eva? Voasaika iantsanao mihitsy aho fa lasa izy nareo. Hitanao misy sampanana lalatany mitsofoka miatsinanana io arahana. Vao tafatsofoka kelikely sabo 2 kilometatra ianao dia ajanony ny fiara ary feno anaty lobolobo fa toy izy tongotra. Saingy aza manaraka an'le lalatany tsy fo mianatsimo anatin'ny alakininina matevina be iny. Azonao ve? Azoko e. Fahinako ary ty. Tena desaka izany raha toerana. Eto izany no hijanona ary andraso atsofoka tsy anaty lobolobo atsy ny fiara. Zay dia andeha tongotra an'itsy aty izany. Tena kaizary na ny fiarana azy ohatrany tsy hankotsony Io fa mitakerikeriky ny anao lahy. Anjarako indray zao no mitsoko ny lara fidy Andraso. Iny ny efa fatamby. Aty. Ahoana? Aizizy? Io mierikeriky amin'ny tady io. Ary mimaly ianao fa anatony antsika. Mody ambanako amin'ity basy ty. Basy? Basy kilalonjanako ty fa aza taitandrenao Ay ve, ohatry ny tena izy Ary zao ty liantsy andao amin'izay vonina. Ty fanakaiza raha amin'izay marika teo Manahoana ianao rinjara fidy za ve nitadiavinao? Eny izy indrindra. Ary ataovy ambony aloha ny tanana dia tsy pazo reny fakatsary reny fa tsisy na inona ho alainao sary eto Fa ahoana inona ny dikan'izao ka? Tsotra ihany fantatra idolo ny zavatra nataonao, ny fanarahanao maso anay. Iza no mibaiko sy maneraka anao rinjara fidy tsy miteny ianao fantatro nge na tsy teny azy ianao ny taly marina ve sa tsy marina raha fidy Efa fantatro zany ka inona indray moa no anontanianao an'izany ka ny vavanao mihitsy no tiako hiteny azy indrisy nefa fa tsisy renseignement tonga any amin'ny taly akory na dia kely azy. Fa mihevitra zany aloha fa tsy fantatry ny taly ny zavatra ataonareo sy mademoiselle Eva Fiahiana ny azy fa tsisy zavatra marim-pototra satria tsisy porofo. Ary ianao fantatry fa tsy angina na dia ho tambazako vola be aza. Tsy iray tsikombakomba amin'ny ratsy no oviana andry matomarika. Eny dia zao ary afo izy ary ny tany fa voatera napitra any ainao mba angina mandrakizay ny vavanao. Lehilahy tsy vaniny ianao andry matomarika. Dia hosahanao ve na dia ny feritreretanao ireo zanako kely 4 azy Angamo misy sentiment zany izy ty raha fidy samy tany dondo zany izay anankiroa reto Tonga dia vitaoro marika fa aza asiana resabe intsony fa ela. Mademoiselle Eva? Ie, za mihitsy. Iny aminao iny ny antsy. Tonga dia vitao amin'izao fa tazomiko izy. Za mihetsika mahery ianao rinjara fidy sao hipoka tsy fidinao ty basy ty. Tsy te hanaitra amin'ny manodidina. Io ara reva. Tonga dia asio amin'izao fa efa tazomiko mafy mangina ny vavanao raha fidy alô tampenako mihitsy. Iny ary tatazony rinjara fidy dia veloma mandrakizay ianao mivarotsy ny fody ty. Vita dia ahoana? Jerevy ry misy rano etiko avy anaty fiara aingany ianao alay vo Tsy ary. Ary aloha finosina amin'izay le mpamaty ity. Ao ary
fohy kely koa nge zany lampy zany. Tsy maninona fa azasiana ny lohany. Dia ho taritaritina. Dia ho aiza? Misy fahasapoana izay tsy hananinatsy. Fa ahoana no nahalalana ao an'ity toerana ity? Toerana efa nalehana sy le bandy namako izay nge ity taloha e. Ay ve? Angaha mbola lavitra e. Ty ambadiky ny taretra ity ka. Ary sao dia... Ao midira fa tsy maninona io e. Fasana foana ao aty. Opa, tena mavesatra mihitsy. Zay, aleo eo fotsiny. Dia ahoana? Akodia atsika ity vato ty. Akodia ty hanetsenana ny varavarana. Ka ondray ary? Ao ary. Zay. Ao izy tsy hahinao viravorain'ny alika. Ary somary rakotra azy rehetra koa fa misy misokasoka kely io. Tsy maninona io e. Ary andao andeha amin'izay. Ento ty le antsy dia aiza le fakasary teo. Tika. Ary andany ianao mandeha aloha e. Lasa kelikely anao vao mandeha. Iany ary. Tena riva be tany Antananarivo ala. Ny andro toy efa mivalo sasany alina vao tonga aty Amboanjo be. Tsy maintsy anitsy aty Antsahamalaza zany ko. So fa misy jiro ny bisikleta. Za koa mitondra jiro fanao am-paosy aty. Aiza morangako, nyeraky ny komine etsy andaniny tsy maintsy toto-saina. Ireo tanàna faran'ny Nenibe roa kilany tsy maintsy nitarohana eran'ny tsenany Isotry. Ny andro sabotsy, vahoaka tsy vahoaka intsony ny fanaretsaka ao Antananarivo. Tena enjana le retsika. Aiza zany iny zany lamba marina loko zany ary mansoa fa aiza to maisina beato marary tena marary ny tezako. Maninona koa ny fiteniko e. To niraikitra melako. Mando be ny akanjoko. Fa to maratra be vilatro zay vao tadidiko efa sy maraka nofinony dia aiza nefa ka aiza zao e. Ina koa zany fofo zany marina ratsy fasana tena fasana ty ato anaty fasana avy tsy vonjeo e. Rovina ary vao tonga ny tanàna. Mbola misy 3 kilometra zany miala eto amin'ny fahasaponako. Sivy zany vao tonga andra amin'ny valo sasany alina zao satria ratsy ty lalana anaty kinininy ity amin'ny alina. Ary to misy olona miantsy vonjeo zany. Fa ino zany? Marina mafy tena ao amin'ny fahasapony zany. Andraso hoe tena ato mihitsy andrekaiky mandrenika aho fa nanina tao e. To misy vato be manetsina ary ty varavara-pasany ty fa nalevon'izy atao losy ty ovoako diako ve io e.
Mandrosoa e. Manahoana ianao Andry Matotale? Mitady ahona ianao? Eny mademoiselle Ono a? Eny tompoko. Mbola tsy tonga ao foana ve ngy Arafidy? Tsy Andry Matotale, mbola tsy tonga izy. Efa miraiky 24 andro nefa zao fa naninona Arafidy? Ka Ono a? Eny tompoko. Tonga niasa teo ihany ve nefa izy tamin'ny zomaka? Za mantsy tsy teo. Ie, teo izy ka. Fa naraly ary ve Rafidy? Eny izay ihany no niatsokanao fa mahazo mandeha ianao e? Eny ary Andry Matotale. Ohatra azafady kely aloha e, azafady nge e. Fa misy nandray ary. Tô mampitaintaina koa izy zany. Raha sendraka tonga izy de lazao azy fa mitady azy ahy e. Eny ary tompoko. Mahagaga ihany so zavatra zao ka raha narary ve izy de tsy nahalala ihantso ahy izy na farafaratsy ny vadiny satria tokony hanao tatitra mainka amiko koa izy raha ny tena izy ka. Se Andry Matotale raha vity tsy ho hita tsony mandrak'izay efa any amin'ny varotsy ny fotony tadiavinao. Ndry fa iza koa ty raha matoa tamin'ny manantony ty. Oui. Ray, mademoiselle Eva. Ahoana no miverina ianao e? Tonga ao ngy Arafidy? Tsy Andry Matotale fa ny vadiny io tonga mitady ianao io. Ny vadiny? Aiza? Io andalatsara io Andry Matotale. Ka ampandrosoa kely aty ary hoe azafady ampandrosoa engana. Mandrosoana ianao madama. Ka ahoana mandry amin'izay zany ny sainao zao Reva? Nahoana moa tsy hoandry ny saiko? Ho tanteraka somatsara amin'izay zany zao ny mariaziko. Ka raha sanatria no... Sanatria manina e? Inona koa ary ty mampiketrona ny andrinao? Ka raha sanatria moa ka nisy nahita ny vadiny. Satria tsy maintsy hamoaka fofona mantsy rehefa kelikely eo. Tsy, izy no te-tonatonana tany amin'ny dezaka tany dia voaindaky ny olona taniko. Misy havako angamo ho any sa misy havanao ka hoe mitady ahihina ny amintsika. Raha ohatra araka sendra nisy nahatsikaritra ny fiarantsika tamin'iny ka. Fa voarara tsy azo hitsangatsanganana koa ve moa any? Nahoana moa ny voarara fa... Olo-marika. Fa inona no mahatonga anao handefa n'izany eritreritra maizina rehetra izany e? Mba eritreritra mandalo fotsiny reny ainy. Tô efa vita indray ilay zavatra voatera-kovitra ianao ko. Rehefa be fanahiana ohatr'izany tokony tsy natao ilay izy e. Oka re zany hoany fa zany koa ve dia atao atezitra e. Mba resaka ngeny anay e. Ka tsy tiako fa ohatry ny moral anay avokoa toy ny batio. Sady tsisy azo tazotazoma tsisy porofo koa nge eo e. Ninona? Marina zany e. Mbola anampy labera sa? Aleo ty jus no taperina dioko izay ka. So mamy eoko. Eny ary. Le angara fito ny vadiny io. Lehilahy lehibe 5 taona iny ve? Nolazain'ny vadiny teo fa niala tao an-trano ny asa botsi-tolakandro tamin'ny tenora sy sasany teo eo. Ary niteny tamin'ny vadiny fa mety alinalina vao mody kanefa dia tsy nody hatramin'izao alatsinainy maraina amin'ny 12 sy sasany zao. Efa nitady hatrany ambanivohitra hono zareo omaly alahady fa tsy any. Dia inona reo no atao hoe? So dia sanatria raka misy fandraisany amin'iny misiona mpanao vokazy iny zao zavatra zao e. Dia nalozako marina. Aleo aloha any amin'ny komisera Rabary ilazan'izao zavatra zao ka. Dia zay mifandeha ny komisera. Manaonao foana ihany nareo aloha amin'ny lafiny iray a.
napitika izy miainy le vadin'olona mihitsy. Amin'izay indray izy miteraka efatra. Tena ohatra nanenenako indray komisera, marina e. Fa maninona nefa tsy tonga dia niteny tamiko e. Ka le hoe anara-maso an-dry zareo ampiasana mihitsy inge no nahamay ako komisera e. Ka afaka nangataka polisy iray nahiditra miasa atao vonjomaika anara-maso anie ianao e. Azo atao ve zany komisera? Ohatra e, azo atao tsara mihitsy, ary afaka manao teny sivily izy. Ty olona tsy malala an'izay fitandremana tokony atao akory. Mission dangereuse be nge zany e. Tena lozako tokoa komisera. De inona natao amin'izany komisera? Ka inona moa fa tsy maintsy anao fikarohana aloha zay. Andraso hoe fa toa ohatrany nefa nametraka fampilazana tato io vadiny io. Zany ve komisera? Andraso hoe tia tokoa eto Rafidy San Jean-Louis le izy. Zay indrindra komisera, zay Rafidy San Jean-Louis zay mihitsy. 5 taona. Eny komisera. Tao amin'ny inspekteur ty fanambarany ty no nataony. Raha izao fandehany izao ndray matotale. Eny komisera. Rehefa tsy hita tany ambanivohitra zareo marina tokoa ty olona ty. Dia tena nisy fahavoazana nahazo azy tokoa tany. Loso zany ko. Mety nisy nanaraka izy ohatra na nisy nisakana tany amin'izay nalehany tany. De inona zany no atao amin'izany komisera Tsy afaka hitazona n'ity Andriamatomarika sy Mademoiselle Eva ty tsisy porofo sika. Fa ny fanaraha-maso azy ireo akaiky zao no tsy maintsy atao. Eny komisera. Noho izany ho ampiaritsika ihany le polisy ampidirina hiasa ao aminareo vonjomaika aloha, mba hosolony Rafidy raha mety ianao. Tsy maninona re komisera, zay fomba rehetra hitanany marina zao no ataoko. Zay mihitsy inge no nanatonako anao aty kosa. Raha-pitrany olona io dia alefako any e. Ary asaiko mamantanao amin'ny birao anao aloha. Brigadera tefy no alefako any. Eny komisera. Aza matahotra anao fa tsisy ahalalana azy ho polisy zany akory e. Olona tsotra zany olona zany e. Ary azo antoka fa ahavita an'izay asa tokony ataony ary hosolony Rafidy ao. Eny re komisera, de miandry azy azy zany ko. Ny fampilazana an-gazety sy amin'ny alalan'ny onjam-peko efa nasaiko nataon'le vadiny. Kosa. Zay fa aza dehibe eritreritra loatra e. Ho ataontsika izay mety. Na dia ny fahatsiarovana ny fiarahana tany an-tsekoly fahiny fotsiny aza koa ve mo tsy fanavitra sika e. Tena misaotra anao e. Ka misaotra komisera. Veloma ianao komisera Rabary. Veloma ianao Andriamatotale. Ohatio ay zay olona e. Nizay fa misy olona tamy vehivavy ty mamotra any ty. Tsy zany ngamba ny vadiny ko. Misy azy lahy ny aterany raha mandre ny vavaona azo ny vadiny. Ny invitation anao Andriamatomarika. Invitation vinity. Invitation mariage ko rehefa hinandray e. Fara oviana ho izy tika. Afaka tapabolana. Io fa kio e io. Eny voaraiko ty fa misaotra. Tsisy fisaorana. Vita io mariage ko dia mikiopa-kelatra amin'izay Mikiopa-kelatra ho izy ianao e. Hialo amin'ny orinasa e. Ifindran'ny tamatavy izay mipetraka. Fa ahoana rehefa? Any Arthur vadiko ny asa dia za koa mety hiditra any angamba. Ay ve, dia mahavitaso ary. Misaotra e. Eo ianao rery sy ny problema manao fa za indray idila amin'izay Andriamatomarika. Ary tsy amin'ny tamatavy velively fa ny toliara. Si mahadio ny ranon'ny tany Eva.
konsera dia tena tsisy vaovaona inona mihitsy ve hatramin'izao kosa e. Tena kivy kosa e. Mareta aloha anao andeha matoto alefa aza dia taitaitra ohatran'io a. Aleo aloha ny asany manginginao ihany aloha brigadiera tefy. Tsy maintsy ho tany marina amin'io na hoe la na oaingany e. Aza dia taitaitra ohatran'io aloha. Azafady kely aloha andeha matoto ale a. Allô? Polisy centrala ihany ty tompoko. Iza moa zao azafady? Ka inona tsara hoe ny vaovao fantatra momba ny olona io? Nandray taxi teo aloha ny tranonareo? Oviana ary taiza io? Sabotsy 9 aprily sabo tamin'ny efatra latsaka? Ty taiza io? Teny amin'ny 67 hektara? Enonareo no mipetraka? Ay, ono a? Numéro an'le taxi ve tsy tsikaritra ao? Tsy? Eny e, tsy maninona fa misaotra anao aloha. Era 11 le izy? Eny ary madama. Misaotra betsaka dia veloma ianao. Zay zany Andriamatoa Taleny vaovao a. Nisy nahita Inga Rafidy nandray taxi era 11 teny amin'ny 67 hektara tamin'io sabotsy nahavery azy io. Zany hoe tamin'ny efatra latsaka fifanitolakandro teo eo. 67 hektara hoe? Eny angamo izy no mipetraka. Tsy komisera. Eny sotro Inga Rafidy no mipetraka. Andriamatoa Marika no mipetraka any amin'ny 67 hektara e. Andriamatoa Marika? Eno a, izy no mipetraka any. Ary Andraso? Andraso hoe? Ary tena nanara-dian'Andriamatoa Marika angamba izy raha izany. Zany ve komisera? Eny e, tena zay mihitsy fa mino aho. Satria ianao ny teny taminy mba nara-maso azy ireo na dia ivelan'ny toeram-piasana aza. Zay aloha e, dia ahoana zany ary? Atao aloha izay alalàna raha niala tao an-tranony tokoa Andriamatoa Marika tamin'ny ora sy daty io. Ka raha eny dia tsy maintsy tany koa no nalehan'ny Rafidy sy nahavery azy na mety nahafaty azy. Andriamanitro. Eny e, tena manahy Andriamatoa Taleha. Matoa tsy hita popoka nandritra n'izay 10 andro izay Inga Rafidy dia tena manahy fa nisy namono izy na nisy nitazona ankiriny. Raha nisy nitazona ankiriny moa ka ninona komisera Rabary? Afaka andoza vola tadiavin'ny mpanao takaronena ny tenako e. Fa ny maty angeny tena zay mampalahelo e. Fa ny tena ho fantatra koa dia hoe hoaiza moa ny atondihan'Andriamatoa Marika tamin'io fotoana io? Dia ahoana nefa no alalàna an'izany e? Tsy maintsy arahana izay lalany rehetra na mivoaka na miditra manomboko izao e. Ary na i Mademoiselle Eva koa aza tsy maintsy arahana sala amin'izany. Na izany aza nefa teanao antsoava amin'ity soferan'ny taxi era 11 ty ihany izy no tsy maintsy mahalala nitondrany azy tamin'io. Iny eny Andriamatoa Marika fa nivoaka ny tranony. Ary hoaiza izany? Io fa nijanona. Tsy lasa lavitra fa ho ato amin'ny banky ihany. Aka vola angamba? Iny tokoa fa nivoaka. Dia lasa nodindray. Mino fa tsy voaka ny tranony eo tsony iny. Raha matokely Eva indray zany no arahana rahampitso. Dia aloha indray inspektera no anara-dian'Andriamatoa Marika raha vao mirava avy miasa izy ko. Eny toso ny le Eva no mipetraka hono Tale.
Andrasy hoe tia nomeny aty ny adresiny, ny planina ny tranony ary ny sariny sy ny mariky ny fiarany. Bon, tia le tranondra Matokeleva. Amin'ity atsinana an'ity zany izy no mipetraka fa ireo ray aman-dreniny avy ambadika. Ndre ary toa mety be nge izany trano izany. Midiko izany fa tsy ao izy. Tsy maintsy miandry hatongavana eto indray izany koa. Firy zao? 9 alina latsaka fahefany. Andeha ve ahy? Hoy, andraso aloha fa toa misy fiara tamin'ny manantony izany. Eny tokoa eny. Reny olona maintimainty. Fiaran'ny Mademoiselle Eva ty fa io anatiny io izy. Ary tovolahy miaraka aminy eo amin'ny volant io. Miaraka aminy angamby fa toa fampitositosy sy mikorana ereny ery zareo zany. Ireo fa nijanona. Midina dia mifanoveloma sy mifanoroka. Iny dia lasa le tovolahy. Inona moa izany fa tsy andeha koa aho. Miandry ela teto fotsiny. Herinandro sisa teo ataony mariasina sy Arthur. Tsy hita akory dia tonga. Tafita ihany ry rehefa. Ndry ary inona koa ty zavatra mifono mipetraka eto tokoa namparafarako ty. Andraso hoe ary to bokotra. Marina tsy le bokotra kanto tokoa ny ongotra ty. Le nanaovako tamin'ny fahoana koary natongavany ty teto. Iza nanatitra ny ty teto fa tany Amboanjo be ty miverina. Fa iza ny omezany? Raha Matokeleva? Fa to feo tonga amaly faty izay namono ahy e. Tsy Rafidy. Ary ohatran'ny naheno feon'ny kikika ny ahy zany. Toa ohatran'ny feon'ny Mademoiselle Eva. Andraso hoe andraso fa hiverina. Tena sanao ve? Sanao no namono anamelan'ireo zanako efa trokamoty. Tena olo tsy vanina ianao raha Matokeleva. Olo tsy vanina ianao. Io tokoa eo Mademoiselle Eva fa mbola mijoro ao am-baravarana. Ary inona ary ty ataony? Toa ohatran'ny miresaka manolona ne izy zany. Ndre olona iza no iresahany fa toa tsy mahita an'izan'izy eto akory a. Ndre mandehany ianao, mandehany. Lefa maty ianao. Maty. Fa tena tsy azoko.
Maty? Efa nitsangana ny maty raha matoky eleva, nitsangana ny maty. Fa feon'iza koa zany. Ary avaiza ary zany feo zany? Tia jereo e, Rafidy, tia Rafidy e, le mivononao. Rafidy? Aiza? Aiza zany? Tena izy tokoa io. Andrikaka. Tsia. Aiza ary zany olona banjin'ny madimozely efa ao anaty lobolobo atsimo ao zany? Andraso hoe? Tsia. Matoto. Vonjeo. Tena safotra ny akarapika eo atokonana io madimozely efa. Fa ahoana ary zao? Andraso hoe? Oay, ineny. Aloka fotsifotsy be ny tazako lasy iny. Andraso enjehako. Aiza? Lasa izy teo hoe? Tao nanjavona. Tena nanjavona marina. Fa ahoana ary? Rafidy. Tena reny tamin'ny miazakazaka avy reny ny ray aman-dreny neva. Angamba narehan'le kikika teo. Aleo aloha hiala moramora eto ka. Allô? Izy zao azafady? Commissaire Bariany ty e. Commissaire? Afaka makaty amin'ny brok ve anao andre matotale? Ka voasaika ho any aminao any indrindra zao commissaire, mariny. Fa misy vaovao anga? Ye, commissaire, maty anio madimozely eva e. Maninona? Eno maty alina tao an-trano nono. Nilaza teo ireo ray aman-dreniny. Ka momba an'izay indrindra no itsokanao aty zao. Misy vaovao ihany koa? Ay ve, ho avy ary aho commissaire. De zay ny zavatra nitranga teny ito sy tany masoko andre matotaleha. Rafidy ve? De tena rafidy tokoa ve commissaire? Asa? Zaza mba gaga nge andre matotale. Zay le resaka nataony. De zay ihany koa ny teny madimozely eva. Ny any hitako de aloka fotsy ary nanjavona noho ny enjehako. Mahagaga zany commissaire. Inona ny eritreritro amin'izany ary aloha e? Ny matotoan Rafidy ve zany ny tonga nyseho nampatahotra sy namono ny vatany an-tranony? Iny aloha de efa fantatra fa i madimozely eva zany namono azy. Tsy hay hoe taiza sy hoe tamin'ny fomba ahoana fa de hoe matoto. Ye fa tizy hoe niseho teny an-tranony nge zany. Sarotra amiko ny ino hoe matoto sololo zany andre matotaleha. Na de somary nanako aza le feo eniko. Fa ahoana fotsiny ary? Inona ny dikan'izao commissaire? Za mino fa tsy maty zany nge Rafidy. Novonono izy fa tsy maty andre matotaleha. Ary miseho mamaly faty ireo namono azy izy. Zany ve commissaire? Ka ireo ho ianao teo, ireo namono zany? Ianao ve de mieritreritra fa hevitra avy amin'ny madimozely eva irery no namonona Rafidy? Na vitan'izy irery? Mety avy amin'ny monsieur Marc aloha e. Ka zay indrindra. Tsy maintsy hanafika an'andray matomarika koa Rafidy anatotosany valy fatiny. De ahoana zany? Inona zany natao commissaire? Tsy maintsy araha maso aloha andray matomarika voalohany indrindra. Raha ho avy hanafika azy Rafidy. Faharoa, atao andro maso ihany koa ny trano Rafidy. Na savaina mihitsy azy. Raha tsy maty izy. Mety nody any amin'ny vady aman-janany koa ngamba izy.
tony efa maty alina tamin'ny fomba tsy fantatra fa hoe aridikera enindreo ray aman-dreny nitsitsika ny azo vonjeo misy ny trano anefa tsy vaky ny entana tsisy nanohinana fa naninona rehefa ohatrany mahampiahiahy izy zany tien'ny restaurant falehanay aleo aloha rangahy ivily ato tena aloha asilako makely aloha fa tsy azoko mihitsy zany haiko zany andinitra kely aloha. io niditra ao anaty restaurant io andre matomarika dia mipetraka amin'ny latabatra amin'ny sisiny akaiky ny varavarakely mpitaratra. Tena misotro dia misotro ange izy zany. Mamomeeritreritra sa ahoana? Eto anaty fiara eto mahatazana azy tsara sy ny fihitsiny rehetra fa izy tsy mahita. Efa tomary azy afa-kerinandro falozinina re nefa dia efa mba faly ery hoe ataondraha raha nisy artura dia andeha hiala eto izy. Lalina koa zany ohatra ary za zany nge ka ohatran'ny hoe misy mandinitra zany ohatran'ny hoe misy manara-maso za koa mively fa dizidiziny andraso efa merikerika izy ary nijerijereny io sa manana tsindrimandry ve hoe misy manaraka za aloha tsy hitany ka fa izy olona mijoro eo amin'ny trottoir ambadiky ny varavarakely mpitaratra io to mandinika tsara ankizy zany sa izy ara nijereny tena za mihitsy ka manao satroka bonetra pardesi lava dia manao tanana posy iny famitraka fa ahoana inona ary no dinihany eo amin'ny arabe ivelany eo to mivandravandra be ty izy sady taitra sa andray fa masoko ve mandroa to rafidy io rafidy tsy rafidy ve ary tena tafatsangana ne izy zany sady taitra mafy andraso hoe tena io lehilahy mijoro eo ivelany io ve no ivandravandrany fa izy io andraso jereko eny rafidy fa ahoana rafidy iny le lehilahy fa lasa lehilahy manao pardesi mainty lava be satroka bonetra matroka andraso arahako iny fa nivily ary andraso jerena tsara fa olona be koa ity amin'ny arabe ity zany azafady oay nakaiza to tsy hitapopoka andray dia mbola rafidy ihany ve iny aleo alehako any an-tranony ihany rangaha dia izay ny zavatra niseho alina andriamatotalea nandritra ny fotoana nanarahako maso an'andriamato marika nandeha nisotro tao amin'ilay bara restaurant tsy hitapopoka indray
Nyodina kely an'ilay zoron-dalana dia teo dia nanjavona. Ny olona koa dia be dia be raha teo nandeha nitany zoro andeha ho teny amin'ny arabe. Ny andro moa ho alina. Tany an-tranony aho, niditra tao mihitsy. Ary taitra be ary ny vadiny. Tsy tany e. Ny tranony efitra ray sy lakozia iray ihany. Fa tsisy afa-tsisy dimy mianaka ny tao. Ny vadiny dia ireo zanany 4. Tsy misy azo atao afa-tsy manara-maso azy ihany aloha zao e. Manara-maso an'Andriamatomarika sy ireo vady aman-janaka rafidy. Izay no mety hahalalana ny tena marina. Dia tiany ngara fidy ve? Tsy maty zany izy. Fa ahoana ary? Aiza ary ny birao an'ny taletoko. Andraso fa misy lehilahy mijoro misafosafo io an-dalatsara io. Azafady tompo. Andray, taitra koa. Eny Ramose, inona ny ianao izay? Miala tsiny raha nanaitra anao e. Aiza nga ny birao an'ny taleto e? Ay, ny birao an'ny tale. Rika, ry varavarana farany ry. Ay, misaotra anao e. Taitra koa ny atamin'ilay rangaha teo. Andraso niditra tao ny birao akato mihitsy andinika tsara ka. Mansoa e, Mansoa. Manao any ianao tompoko? Manao any ianao Ramose? Inona ny ianao izay azafady? Mansoa dia mipetrapetra eo e, Mansoa toerana. Eny tompoko. Rakotonirina Justin no anarako tompoko. Lehilahy lehibe ny fokotany any Noso Ambanjobe ary any no mipetraka. Ay, ka eny Andriamatoa Justin dia ahoana moa izay? Raha Justin no fahalalany maro anahy e. Ndray arivo izay ny asabotsy 9 aprily tamin'ny valora sasany alina. Tratra ariva tamin'izay e. Dia nandeha bisikileta avy taty Antananarivo. Niditra tamin'ilay lalakely sampanana manitsy ho any aminay iny no folo andro izay no na tsy hitapopoka ny ngara fidy. Sady tsy hita matiny, tsy hita marina hoe velona. Fa aiza marina ary ngara fidy. Allo? Ny polisy centrale ihany ty tompoko. Commissaire Rabary. Izy zao azafady. Chauffeur taxi? R11? Nahita an'ilay filazana an-gazety ianao? Ianao ve no... Ay, zany ve? Tadidinao tsara ilay fiarana rahanareo eny ary e, mazava zany. Misaotranao? Ela ny ela. Zay zany ilay soferan'ny taxi mitondra an-drafidy nisy nahita teny amin'ny 67 hektara. Mazava fa ny fiaran'Andriamatomarika zany narahany. Dia taiza ary Mademoiselle Vara izy zany. Mansoa. Andriamatoa Tale. Fa hoana? Eny commissaire. Mansoa aloha e. Mansoa ianao ringa razista. Mansoa ianao. Eny tompoko. Manao any ianao commissaire. Raha azoko tsara zany dia izao ny fandehany raha verina fitinina.
nody hoany ano soa ianao io alin'ny asabotsy 9 aprily io dia tratralina teny an-dalana avy any Antananarivo nandeha bisikileta. Eny komisera. Dia nanitsy tamin'ilay lalakely anaty kininina ianao no nandrefy eo an'olona ny antsy vonjeo. Eny tompoko, avy tao amin'ny fahasapoana. Ono a, tsy nisy razana nylevina mihitsy izany tao amin'io fasana io raha ny fahalalanao azy. Ary tsy nihidy mihitsy ny fasana io fa nisy nanidy vato be rehefa avy nandevina azy tao ireo olon'ireo e. Bon, dia nakodianao ny vato. Ary hitanao tao ngiarafidy naratra be. Naratra be aloha teo amin'ny kibony e. Dia nobataiko izy. Voatafavoaka tety ivelany nefa izy dia torany e. Ary natsosoko tamin'ilay bisikileta dia netiko tao amin'ilay dokotera fantatro tao Ambanjobe aingany. Dia nasain'ilay dokotera nahitra hôpitaly rehefa avy nomeny tsindrona ozy izy ianao. Eny tompoko, teo no ihany aloha dia niangavan'ny fiaran'ilay rahalahako mipetraka tsy lavitra teo hitondra azy hiakatra taty Antananarivo e. Ianao koa izany niantoka ny lasantsylany? Eny komisera. Dia mbola ianao koa izany niantoka ny lany rehetra tamin'ny tsaboana sy nahadidiana azy? Eny tompoko, satria tsy maintsy niditra boloko teo no ihany ngiarafidy. Raha araka ny fanazavan'ilay dokotera dia tsantokantsy teo amin'ny kibo no navoa azy e. Izay soa fa tsy nahatratra ny fahatra nahafaty azy. Point vital? Izay ny filazany azy ka. Nisolifatra izany ny antsy e. Nidona teo tamin'ilay vy fa nidina avy eo kibony ka lasa somary niakavanana. Izay no tsy nahafaty azy e. Tena mbola tsy anjarany tokoa izany. Adiny telo teo izy no tsy nahatsiaro tena tao anaty fasany. Izay no nanjary nampiraikitra kely ny lelany. Niraikitra ny lelany? Somary miraiki dely izany izy komisera rehefa niteny vokatr'ilay izy tsy nahatsiaro tena ela tao anaty fasany efa saiky maty inge izy komisera. Dia inona avy ny zavatra nolazainy ianao? Iza hono namono azy? Izany vehivavy atao hoe Evasy izany hoe Andriamatomarika izany mpiara-miasa amin'ny daholo ireo e. Ireo hono no namono azy. Fa dia inona hono ny antony namonony azy dia tsy mba nolazainy ianao? Izay antony indray aloha no tsy lazainy anahy e. Fa hoe le vao no nanatsatoka ny antsy fa le marika nitazona azy mafy tsy hetsika. Andriamanitro, ay tena olona tsy vanona. Mazava loatra eo e. Fa ndraika tsara tamin'ilay filazan'ilay sofera ny taksi ny antso ateo Andriamatotaleha. Ka sofera taksi iza? Le taksi no sakanandrafidy tena ny 67 hektara tsy lavitra ny tranon'Andriamatomarika e. Le nisy olona nahita. Amin'ny tombona daholo ny ayahako nolazaiko anao Andriamatotaleha. Nitsongodian'ny marika rafidy tamin'io. Ary meno fa fantsika ilay izy. Nataondrareo mihitsy izay nitarihana ny giarafidy any Kodaoda any dia tany no vonony. Izay mihitsy le izy e. Fa ny zavatra tsy mazava amiko dia ity. Efa niandry tany miloa ve raha matoa kely vasa nanaraka ny rafidy avy ao aoriana? Izay zao no tsy fantatro komisera. Rafidy tsy nanazava tampoka ny momba n'izany rehetra izany. Fa ahoana aloha ianao Andriamatora Zizita no niandry 12 andro taty ao aoriana ohatr'izao vao nanantona anay ny lazan'izany a? Zava-dehibe inga izany. Tena miala tsiny komisera fa norarano mafy tsy teniteny a. Ny lela-paladia anahy mihitsy mantsy izy fa hoe misy antony e. Taratasy koa no nasaina teriko tany amin'ny vadiny. Taratasy? Taratasy manambara hoe velona somatsara fa aza mitebitebo nareo 5 mianaka fa mbola ho avy a. Dia nandrara ny vadiny toy izany koa izy mba tsy laza amin'izaniza. Indrindra fa nareo polisy. Hitako mora matora liza vadiny tsy dia miraika intsony amin'izao raharaha zoko. Za koa aza mba gagako. Tamin'ny voalohany ihany izy no ohatra mikoropaka. Ay moa ka nisy an'izany. Dia inona zao no natapa-kevitra anao anantona anay tampoka ohatr'izao ngiara Zizita? Moa ve hitaky an'ireo vola laninao tamin'ny rehetra sa ahoana? Tsy Andriamato komisera. Raha ny momba azy indray aloha efa nanome toky any ngiarafidy fa tsy maintsy honerany e. Ary ny akoho vonjaina tsy maintsy natao. Lehibe ny fokotany misy anahy komisera. Adidiko izany satria teny amin'ny faritra misy anahy no niseho le izy. Eny e, aza matahotra anao fa za nonitra ny vitika sasaranao sy ny fanomezana nataonao tamin'ny ko azy e. Misaotra anao Andriamatotaleha fa tsy... Dia inona no natapa-kevitra anao aty izao nefa efa nondarany? Satria tsy tisy tompoko. Iza? Rafidy? Angatsy any aminao izy? Tsy a. Nandositra ny alan'ny hôpitaly ngiarafidy. Efa ho efatrandro izay. Marina ve izany? Marina ve? Eny tompoko. Zay. Rehefa avy namela an'ity taratasy ity ho anahy izy. Taratasy midy ao anaty valopy? Aiza hoe azafady Andriamatoa Président fokotany? Ty ary tompoko.
Ho an'Andriamatora Zista, lasa fahazataitaitra ianao. Misy zavatra tsy maintsy tanterahako. Aza matahotra. Efa nanome toky anao fa tsy maintsy honerako ireo volanao rehetra lany tamiko. Hitanao koa io ny tranoko. Matoky saotra anao be diabe raha fidy. Mbola ho fantatra ihany ny marina. Tsy navela ny teny an'izaka, nefa sosanatria misy zavatra nahazo azy ndraiky. To misy zavatra tsy mampandry ny sainy mihitsy mantsika. Asa nga, inona? Ny valifatiny ringa président. Mazava be zao e. Ny valifatiny ny tanterahany io ny tsy mampandry saina azy. Ary tena izy mihitsy zany no seho tany an-tranony vaka no heveriny va hoe matotoany dia zay no nahafaty azy komisera. Zay mihitsy. Ny masoko roa no nahita, ny sofiko roa no nandre. Matiny tahotra ary dia nijanona tampoka tsy nitepotso ny fony mademoiselle Eva no ny atairana. Ka dia matampoka izy. Vita ny valifatiny rafidy. Fa ny an'ny Andriamatoa Marika ny sisa. Dia aiza no nalehan rafidy raha izany e? Sa lasa ny ambanivohitra ve? Tsy handeha lavitra be ihany izy raha natanteraka ny valifatiny Andriamatoa Taleha. Mino fa eto amin'ny vily eto ihany izy. Fa ny zavatra tena tsotra dia ny manara-maso an'Andriamatoa Marika ihany alohan'ny isam-borana azy. Ary tsy maintsy hanafika azy izy, na ho ela na ho aingana. Eny ary izay zany aloha no atao komisera. Mahazo mandeha amin'izay ve za komisera? Mahazo mandeha ianao ringara Zista. Saingy zao apetrao aloha ny adresinao dia ny laharan'ny findainao raha misy. Misy fotoana mantsy hiantsonanao tsy ho ely. Taridalana any amin'ilay toerana le fahasapoana lazainao. Eny komisera, indreto ary ny adresy sy ny laharan'ny findaiko e. Saotranao. Zay fa miantso anao ahy. Eny ary, lasa ary fa veloma anareo tompoko. Kely misy vola kely ataonao frais président, iny. Misaotra anao Andriamatoa Taleha. Eny. Misaotra betsaka tompoko. Tapaka rangana hevitra hiverina any amin'ilay toerana. Ary anio hariva dia anio hariva ihany. Ahafantarako ny tena marina na matoko ny arafidina tsy. Aleo zay mihitsy no ataoko hampandry ny saiko hoe mba milamina tsara ny eritreritra zay tokony atao raha sanatrika hoe tsy maty akory le zalahy iny. Amidimy zao. Ary oatra ny nody milota ao an-tranony eny Andriamatoa Marika zany. Tsy amin'ny forma ve sa oatra ny hafahafa mihitsy ny fahitako azy. Inona avy moa zany no entiko e? Jiro fanao am-paosy dia ty poulety ty. Misy nahatsara azy ihany aloha no tadiavako nytika. Tena tsy maintsy ilaina mihitsy ty. Tsy fantatra mantsy izay zavatra mety iseho anty. Dia aleoko ny somary ova endrika kely aloha e. Zay. Ary lasa amin'izay le Zora Marika. Raha sanatria aloha laha raha fidy ka manaraka fanondrony dia miomana fa tsy ho afa-bela mibalako amin'ity indray mitoraka ity afany teo aloha. Ndry iny fa nivoaka indray ary mitondra mahalety kely. Ho aiza amin'izao arivo izao ary sady toa niova-paosy ty izy. Manao satroka be regri, vesta marron,
pataloha jeans kasine. Iny fa mamoaka fiara ary andao arahana. Iny raha marika tsy amelako ialany io hoe na oiza tsisy afataralalo amin'izao hoe fiara nentiko na ny akanjo anaovako ary lasika izao hoe. Azy avy eo aoriana ve zao ngiara vidy? Aiza koa moa no alalako an'izany amin'reto fiara be dehibe sy ambotaiazy be reto e. Ary ho aiza ary izany? Ohatrany mandeha mena tsy moa ange izany e. Marina tsy sao dia mandeha ho any Amboanjo be ary. Ary oizy raha marika izany marina to mianatsiny sa hiverina any amin'ny tany nanaovan'ny ratsy ny mpamonolona. Esy eny ary tena ho any Amboanjo be efa hito andoha rano fotsy izay izao ary andraso atsoko andre matotaly. Allô tare? Allô? Commissaire Rabary ihany ty. Songotiana Andriamatoa marika azy zao. Mihazo ny lalana Menatsinyiny izy. Gamba ho any Amboanjo be. Zany ve? Ino efa mandalo any andoha rano fotsy izay zaho. So dia mba afaka mamonjy aty aloha ianao e. Aiza ianao zao? Mbola any Amborao ve? Mbola eto Mahamasina zao ka saika ody mihitsy commissaire. Tonga dia mijora Menatsiny raha afaka e. Mino fa tsy maintsy manaraka azy aorianany ao raha fidy. Ho avy ara e. Dia omenareo toromarika raha vao mivily nareo na mijanona. Voaray. Tonga eto amin'ny fiviliana aty ary aloha hitsofoka any. Ino faneodina? Za zany hitsofoka hiakany rehefa raty aty aloha ny lalako. Atonao janiko ny fiara zay dia mandeha tongotra fa hitako ny lalana. Nakaiza? Tao tsy tazako tsony ny fiarany. Za mbola niakandrefanany indray ve ny? Andraso hoe tsy dia be fiara zao ty lalany ty. Andraso tao misy fiviliana ho any Anosoa. Andraso atsofoko kely ao aloha ny fiara dia toizako ty tongotra dia tsy maintsy any nalehany. Zay ary aloha ajanoko eto atsofoka atao anaty kirihitra ato angamba. Zay aizany pasoko teo ary andraso aloha hiantso an-talea. Allô? Ohatran'ny efa tonga aty amin'ilay sampanana aty zay ka zao ino tsara fa zao ny toromarika. Tonga ihany marina teto le toerana le nanaovana rendez-vous sandoka ary atsy zao le fasana andraso hoe hojerena amin'izay tieto ary tsy maheno fofona maimbo mihitsy ange azy zany ohatra marina le vato natao varavara-pasana
tony sy nanako ty. Fa ahoana ary zao hoe? Andraso hoe olotslovina dia jerenany ao anatiny ao. Andriamanitro, to foana le fasana, foana tsy misy ninina ato. Fa inona ny dikan'izao hoe? Izy za ve nitadiavinao Andriamatomarika? Fa izy zany e. Tonga rafidy. Rafidy marina. Ny fatiny tia nitsangana ty e. Ny fatiny tia nitsangana ty Andriamatomarika. Gagenao nga? Ay, tsy maty alahy. Dia mihevitry ny anao inona moa ialahy manaraka io ringa rafidy, ampitahoatra sa mieritreritra ny amono atonina amin'olona ny madimozely vakony. Zao no ataovy ao anatin'ny lohan'ny lahy. Za ndray aloha tsy vehivavy ketry noatran'ireny ka eno zay matoto ihany. Tsy za ny rafidy tsy marika velively zany azony lave zany. Ary rehefa tsy maty tamin'iny dia enela. Oi, tena pôbasy marina. Pôbasy zany. Ary avy atsana natsy. Io ao. Andriamatomarika sy rafidy ve io e? Ary aloha asiako fanondroany fa to mbola metsika izy zany. Ino tatazo fanondroany fa ahoana fa izy kay ambony ny tananao Andriamatomarika. Izy roa na maratra aza ny ilany e. Ambony. Tsy rarahako. Fa izy pôlisy. Efa trany antranonao tany Antananarivo nanaraka anao ary ao aloha ty tanana sina rojo vy e. Ao. Kaikay ininy e. Marary ny tanako. Tena marary ny tanako voadifotra teo. Fa firy nataonao angara fidy zany. Nalevinao velona tao anaty fahasapoana tao izy. Satria noverinao fa maty Zay. Rendraso. Nanao ianao tao ngara fidy? Soroko. Soroko. Hoe. Tena vodiko. Raha tsy teo amin'ny fonao azako. Manaonao foana koa nge anao zany ngara fidy. Tena misangisangy fahafatesana mihitsy. Marina. Misy fiary zany. Commissaire Rabary, ngara fidy ve io e? Ie, ngara fidy io. Ary to maratra ny izy zany. Misorony ny voatifotra e. Voatifotra? Nitofirina Andriamatomarika. Novonoany fanondrony indray fa mbola tsy maty ihany. Soa fa nalady tonga fa raha nitofiriny fanondrony teo. Tonga de vita. Efa saika hitifotra mihitsy izy. Lehilahy tsy vaniny ianao Andriamatomarika. Tsy amelaka anao raha tsy tsy afandro any. Ngara fidy. Andriamatotale. Ay, marina. Tsy. Ao aloha e, miakara aloha anaty fiarako e. Hoentina hotsabony ianao fa aza mbola miteny mihitsy aloha e. Vita aloha ny afera Andriamatotale. Tena enjany iny commissaire. Ay zany ka efa ataonany maro no nanodikodinany Andriamatomarika sy madimozely vavola ataon'ny orinasa. Amin'izay niaraka tamin'ny chef comptable mihitsy. Tena saika fahity mihitsy zany orinasa io commissaire. Olona tsy azo itokisana daholo ny ianaoko. Tena ofidiko mihitsy zay mpiasako manomboka zao ka marina moa. Aiza moa ny alalanao an'izany e. Izy ange amin'ny voalohany mody tsara e. Aty aoriana izy vao mivadika. Mahery ny vola e. Tena manahirana mihitsy e. Manahirana io. Fa tsy namelanao ihany koa Andriamatomarika raha tsy lasa tany antsefa. Ka any mendrika azy fa sady mpamon'olona no mpanodikodim-bola e. Angatsina leo aza mahatoatra ny eva. Zao ny fiainam-pianakaviany potika tanterakako. Raha matokely eva mo natahotra fatiny tsanganako. De iny maty sy fidiny iny. Zany ny aina ka tianao koa e. Tsy nanam-poa madimozely eva tovavy malefaka iny say anatsatokantsy olona toy izany amantsy aloha e. Tena marina e. Ka malefaka ivelany ihany koa
Ambody mitafody janak'ondry ireny e. Fa ty rafidinao ty aloha e. Maninona komisera? Misangy fahafatesana ho aho. Sady ty sa manao matotoa amin'ny alina ry an-tanànan'olona ry. Na vatra namorona fitaovana mihitsy hanovana an'le fiomanako. Dia amin'izay manova endrika sy ny akanjo fotsy lava be. Tsy zany kosa. Fetsiny fa ratsy fo. Tsy mana-tsaina fa tsy ny amary faty ihany. Ataoko fa ampilesona ho azy ny zava-nitranga hatramin'izay e. Ny aina lahatokana koa Andriamatotaleha. Ka ampilesona ho azy koa zay e. Fa izy ka tsy hanao tsonkosa angamba aloha e. Dia ahoana zao no momba azy manana takaitra miaka piteny? Ka izao komisera, za aloha tsy afaka ny anary azy e. Zany na tonga azo nanatakaitra toy iny raha ny tena marina kosa e. Zay aloha e. Ka izao ary vao maika tena asotro ara ny karamany. Nomeko prime be izy e. Raha tsy izy ene tsy tratra marika sy ny tariny. Ireo no tena fosotra nanimba ny orinasa ataoko. Marina aloha zany. Ary président? Efa nonerako daholo aloha ny vola laniny tamin'ny rafidy. Mbola napiako valisoa aza tamin'ny fahasairana ny rehetrako. Zay koa ny rariny sinitsiniko. Tena nisairana taminy tokoa aloha izy. Ka na ny fikarakarana ny sakafo ny teny fotsiny aza ve. Tena manao adidy amin'ny mpiarabelona amin'ny mihitsy ny olona iny. Mendrika azy ny mahatitra mahafoloam-poko tany azy kosa e. Fa mbola misy razana ray tavela hono tao anaty fasina tao fa tsy hitany olona anie komisery. Maninona? Eno vahiny sendra maty teny fahiny koa de ohatrany hoe nalevina vonjy maika atao efa ela be anga. Loza. Ay ve? Tena niorona ny odidohan-drafidy nandrehan'izany hoe ianao komiserako. Azo atao fanao intsony zany Andriamatotaleha mampiasa ny mpiasanao toy ireny amin'ny zavatra tsy hainy. Nahatokisana sy mafana fohotra n'inona azy izy. Tsy asany zany fa ny manam-pahefana. Ary mbola indiran-doza amin'izany koa nareo Marina zany e. Tena faiko aloha zao e. Saika nampidi-doza vadin'olona sy rain-janak'olona fotsiny ko. Raha vao misy zavatra tsy mazava fotsiny ao amin'ny orinasa de ilazao ahy. Kosa aloha e. Tena marina zany lazainao zany. Fa aleo aloha hamonjy ny orinasa komisera. Fa izao ty mba misy fisaorana kely, misy valopy kely ho anao e. Fa inona indray ty? Ary tao vola be? Andriamatotaleha, tsy ianao aneny manakaraha fa ny fanjakany. Asako io. Eny fantatro zany komisera, saingy tsy karama io fa fanomezana amin'ny mahampinamana ny ara-ny andratsika roa lafotsiny. Dia tsy horaisinao kosa ve? Malahelo raha tsy horaisinao kosa iny komisera. Eny ary, horaisiko ihany raha izany. Eny nisy karama kely mba nomeko ny brigadera tefy amin'ny mampiasako vonjy maika azy nandritry ny herinandro tao amin'ny orinasako kosa aloha e. Ay ve, misaotranao ary. Eny veloma ianao komisera Bary de mahazo toa e. Veloma ianao Andriamatotaleha. Ny farana teo tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe nitsangana ny maty. Ireo nanome aina ny tantara Vantsoa niaraka tamin'ny Rakoto, Sinaizy, Faly, Arliva ary Bruno. Tovy razana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanatotosa.